Iresaka fofiny mikasika ny azakazaka fiarakoditsika ny kluban'ny Asak moa tena ho resantsika amin'izany. Ankoatra ny makluba amin'ny familiana fiarakodia azy dia mandray anjara amin'ny asa sosialy ihany koa ny kluba ka nizara fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra teny amin'ny EPP Ambohimasy ny kluban'ny Asak. Ho fanohizana ny asa sosialy nataony nandritra ny fandalovana Indiany Favaly ny realizama event farany teo tao amin'ny komuna Ambohimiarivo Antsirabe dia nalotra fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy atao amin'ny EPP Ambohimasy indray ny kluban'ny Asak Masinijama event Somalia Sabotsy. Marena fa ny volana Jona lasa teo dia efa nitronitra fanamboarana tamin'ny efitrano misy telo atao amin'ity security ity kluba ity. Efa tao anatin'ny taona telo nefanesa izao dia nanao hetsika ara sosialy hatrany hikarakara ny realizama events ireo nandritra ny fandalovana amin'ny tanàna Ifaninanana. Nahatratra 5 tapitrisa ariary ny fandaniana tamin'ny fanamboarana ireo sekoly ireo tamin'izany. Tsy afa-po anefa ireo fa dia mbola nanolotra fitaovam-pianarana indray. Ankoatra ny fanampiny sekoly dia misy ihany koa ny fanamboaran-dalana ataon'izy ireo. Nandritra ny fotoam-panolorana ary dia anampisehon'ireo tompon'andraikitra reto ny fahafaliana amin'ny hetsika ataon'ny mpanohana tahaka izao. Maniry nefa izy ireo ny hitaran'izany amin'ny sehatra hafa fa tsy hijanona amin'ny fampianarana sy ny fanamboaran-dalana fotsiny ihany. Tezakila andinana mafy ny fahavononany mbola nohizany tokoa ny avy eo anivon'ireo mpifaninana sy mpanamory fiarakodia indrindra fa ny kluban'ny Asak Masinijama events.